Araka ny fanambarantsika teo dia maro ireo kandida no niandry ny andro farany amin'ny fametrahana ny antota taratasy filantsaham-kofidiana izay vao nanaton'ireo OVEC nanatotosa izany. Anisan'izany ny kandida Ratsivahiny Andry ao amin'ny distrika n'Antananarivo Atsimondrano. Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotorson Antrano no mitatitra anao ny vaovao. Andry Ratsivahiny no lohalisitra natolotry ny vovonana politika isika miaraka amin'ny Andry Rajoelina ho an'ny distrika n'Antananarivo Atsimondrano. Androany taorian'ny fametrahana ny antota taratasy filantsaham-kofidiana dia niorana tamin'ny mpiatroka TGV Mapara ny ben'ny tanàna ao anatin'ny distrika n'Antananarivo Atsimondrano. Nambarany fa vonona ny tenany hitondra ny etaetam-bahoaka sy ny fampandrosoana amin'ny distrika n'Atsimondrano raha tonga somatsara amin'ny toeran'ny député. Vahoaka n'Atsimondrano, hitondra ny etaetan'ny vahoaka n'Atsimondrano, anasoana ny vahoaka n'Atsimondrano, ary aro ny fitondrana izay misy dia izay fitondrana taritiny Andriamatoa Andry Rajoelina. Raha tantara tokoa mantsy amelahana hoe zava-kely fa ny tena dia tena natiraka hitondrona mihitsy namana tena marina. Satria tamin'ny fony any anatoteny amin'ny sekretika pasapiko teo afadirany fotoana teo dia voanitra taon'izany fianarana zany teo dia efa nitondra sady ny etaetan'ny mpianatra. Misy maire namako mpiasan'izara pasapiko nafaka mitsangana aveo misy ireo maire Ambalavao mpianatra teny sotra nitondra ny etaetan'ny mpianatra tamin'izany ary nanao an'izany grevy zany tamin'ny 1993 ary nahatonga ny fianarana ny enseignement technique sy ny enseignement général mizara anatoko dia zao iainantsika zao. Manaraka zany dia anisany tolotolo ny fanesy fa tamin'ny taona sivy sy roa arivo tena tantena nandeha anjara fety dia nahatonga ny fitondrana tamin'ny Elizabeth. Teo moa nisy ny izay tena loza be nataon'ny solombavambahoaka tamin'ny resaka kolikoly tamin'ny fanaovana lalàna dia isoraka eto ny député 73 izay antoka naisiny zao fitondrana zao ary nisiny fitondrana vaovao. Anisan'ny nanatrika ny fiainana teo amin'ny mpiatroka TGV Mapara Atsimondrano sy ny kandida ho solombavambahoaka natolotry ny vovonana isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina ny sekretera nasionaly ny antoko TGV Ery Somaromaka. Namarany nadristifionany ity fa izay nahazo ny tsotra ny vovonana ihany no kandida ny vovonana isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina ary fanambo an'ny vovonana ny azahoana ny Maroanisy farafakely amin'ny toerana 20 ao amin'ny lapan'ny Tsimbazaza amin'ny fifidianana solombavambahoaka amin'ny 7 May ho avy izao.